miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga sao tanatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra amin'ity zoma alina ity manasanao ampanajana ampitiavana iaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ny ora iray sy 20 minitra eo no rahantsika tahaka ny mahazatra dia hitondra loha hevitra iray indray isika amin'ity anio ity ny fahafantarantsika rehetra ny fandarana Mi-Kolo Hevitra moa dia hoe fifampitaizana ao anatin'ny fahasamihafankevitra fitaizana ny olom-pirenena ihany koa ay iady hevitra ao anatin'izay fahasamihafana izay ny tanjona dia hifanabeazana hifampikoloana mba ahafahana indrindra mivohy hevitra manohana hevitra fa indrindra hanampiana ihany koa ny fahalalana ny tsirairay mahakasika ny fiainam-piarahamonina amin'ity anio ity dia ny sehatry ny fanana-tany no resantsika saingy fanontaniana tsotra dia tsotra zany hoe loha hevitra tena tsotra satria mahakasika ny tsirairay dia ny amina hoe tahaka ny ahoana ny zon'ny olom-pirenena anana tany mpanjakana na hoe ianoka ny tanyny Madagasikara raha izay no azo amtinana azy efatra amin'ny rahalahy ny vahintsika amin'ity anio ity no heverina fa samy manana sehatra misy azy kanefa dia afaka ihany koa hitondra hevitra ao anatin' izany fandarana Mi-Kolo Hevitra izany aviatsy amin'ny akavanako atsy Andriamatora Manatsoa Andriamafaly Rado izy dia chef de service ny étude et révision des textes fonciers eo anivon'ny ministère ny fanajarinany tany tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajarinany tany ary ny fampitaovana miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandarana tokoka miarabanao ianikatsa dia miaraba ihany koa ny vahiny dia miaraba ihany koa ny mpijery ny vahintsika manaraka dia Andriamato Tata Jean Prosper izy indray dia olom-pirenena tsotra mpanaraka ny fandarana ary isan'ny ny fampiresaka tamin'ny tena foana hatramin'izay hoe rehefa misy ny loha hevitra fana mitondra hevitra mahakasika nyity tany olonan'ny ady tany sy ny sisy tia dia mba te akatsehatra ny fandarana Mi-Kolo Hevitra dia natao atsika menakavy tonga sao tao anatin'ny fandarana Andriamato Tata Jean Prosper eny tompoko miarabanao Andriamato Enikaza miaraba ihany koa ny namana vahiny miaraka eto ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy dia mpanaraka ny fandarana ty vahintsika manaraka avy atao amin'ny akaviako eto raha tsy mba zafy Jean Maurice izy dia filo alefitra ny fikambanana iray antsoina hoe mifamelona fanavaozana fikambanana miantsehatra eo amin'ny fampananana tany ihany koa raha izay no azotsika amin'ny tenin'azy miarabanao tonga sao tanatin'ny fandarana eny tompoko dia miarabanao ihany koa monsieur Nkaza dia misaotranao mba nanasanay amin'ity plateaunao ity amin'ity andro anio ity ary dia faly miaraba ndraty namana izay manatika eto ihany koa sy ireo izay mpanaraka sy tapaka zao fandarana zao Andriamatora Zafindrazaka Fleuris coordonnateur général ho amin'ny tetikasa sahy any amin'iny faritry DNA iny no misy an'izany tetikasa izany miantsehatra ihany koa ny fampanana-tany raha ny fahafantarana azy tonga sao tao anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra sotra ary miarabanao Enikaja miaraban'ny namana eto ary miaraba koa ny anatokantrano amin'izao fotoana zao ny fanana-tany eto Madagasikara ny zon'ny olom-pirenena anana tany ny olany ady tany ny fanirian'ny olom-pirenena rehetra mba hianoka an'izany tany zany isan'ny irre mandavataona ny olany ady tany eto amintsika fantatra ihany koa nefa fa mbola midadasika Madagasikara ary raha ny isan'ny mponina dia isan'ny firenena mbola midadasika ary lehibe sy be velarana i Madagasikara raha oharina amin'ny any ivelany dia fitambaran'ny Frantsa sy Belzika ny aben'ny Madagasikara vitsy dia vitsy anefa isika satria ray apahatelo ny mponina any Frantsa any raha ny isan'ny malagasy amin'izao fotoana izao antony izay nanaovana ny fandarana iompana amin'izay loha hevitra izay dia ny mahazava-dehibe loatra fa indrindra ny mahasaro-piariny malagasy amin'izany hoe fananana tany eto amin'ny tanindrazany izany nanontany ny olom-pirenena nefa izahay mahakasika ny hoe inona avy ny zo anarany olom-pirenena fantatrao momba an'izany resaka fananana-tany izany dao raha antsika ny valiten'izy ireo mahakasika izany endriky ny tanàna aloha ny kara manana vaizana farafaratsiny jeriny lafindresarehetra izy sy fahafahana aloha raha ty anana tokony anana tany daholo ny malagasy rehetra tany be midadasika be ko sy ny karana ave zao ny tokony ohatra sarotsarotra ihany ny ambala azy satria raha olona malagasy sy tokony anana ny zay malagasy
dia ny tany zany amin'ny malagasy tokony hanana soa zany ny gasy manana tany zay. Ny zolo zany ho an'ny olona tsirairay dia zao araka malagasy anazy zany dia zao tokony tsy hamena ny vahiny ny tany. Amin'izao zao jereo fa asana mitetika androva anototra tranon'olona ndray zao raha nala tranon'olona dia lasa mpanambolona ny tany. Aiza moa zany tsika malagasy nefa tsika mba tompo toerana. Karaha tsy mahavita ina moa sy ty ina moa ana militaire zao dia tsy mahazo an'ireny exa ohatra hoe exa militaire tsy maintsy manao service an'ireny zany raha hoe tsy alina ina moa nazao tamin'ny fanjakana fotsiny. Raha rehefa nahandro hoe mahavita ara-dalàna ny any tany reny aroko lazay. Inona aby le zo malagasy ako tsy aro tany raha naty Madagasikara. Tamin'ny fanjakana aloha misy aloha fantatra hoe mbola tsy tokony mena fa ny zo ngamba mety azo tamin'ny fanjakana daholo ny olona dia za zao mieritreritra hoe mety hanana zo azony tamin'ny fanjakana anankiray raha ohatra ka efa somary nanajary. Zay aloha zao zavatra mety mba fantapantatra hoe nanajary teo ako nandritra fotoana naharitraritra dia mananjoa zany afaka hangataka. Zay ny hevitry ny olo-pirenena rehefa nangonina teny rehetra teny hoe ohatrany ahoana ny hevitr'izy ireo hoe zo anana tany-panjakana izany. Fetrany dia andriamatoa Ramanatsoa Andrea Mahafaly angamba no ametrahako ny fanontaniana voalohany ny amin'ny hoe aiza ho aiza tokoa moa zany zao ny zava-misy amin'ny hoe tahany fananany malagasy tany-panjakana amin'izao fotoana zao tahaka ny ahoana ny tany-panjakana izay mbola mety ho azony teratany malagasy angatahana. Raha fitinitsika zany le izy dia hoe tahaka ny ahoana ny zava-misy amin'izao fotoana zao amin'izay tontolo ny fanana-tany dia malagasy manana tany-panjakana. Misaotra anao enikajy amin'ny fanontaniana. Raha iresaka tsika hoe inona ny zoan'ny malagasy amin'ny fanana-tany inona ny zoan'ny malagasy amin'ny fahazoana tany-panjakana izany dia misy andiny manodalàna maromaro amin'ny fian'izany. Ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao dia vao vita ny fanjakana voaingana zany hoe fanosana ny tany-panjakana izany. Zay ny antony natonga n'ilay fiatoana nampiatoana aloha ny fanomezana ny tany-panjakana satria ireny tany-panjakana ireny dia na ny fanjakana ary teo aloha teo tsy nafantatra hoe firy ny isana zany tany-panjakana azo omena ny vahoaka zany aiza mbola misy tany-panjakana malalaka dia raha ho an'ny vahoaka manokana manana zo daholo ny olona rehetrarehetra angataka raha manana ny zo-pirenena malagasy izy aloha voalohany indrindra. Faharoa ihany koa tokony manana tany azo angatahana izy fa tsy hoe ho any amin'ny service ny domaine ianao na ho any amin'ny service topografika dia hoe angataka tany nefa ny tany angatahanao ary tsy fantatra hoe aiza le izy. Ankoatran'izay ihany koa misy ny tany-panjakana azo omena misy ny tany-panjakana tsy azo omena. Zay izy raha fitinina faran'izay tsotra izy dia zay. Andriamatoa Ratsimbazafotra Maurice avy hatrany dia meko fitenenana ianao ny fikambanana mifamelona fanavaozana dia fikambanan'ny olona izay mangataka tany-panjakana. Tsy anareo ve le lazaina hoe mibody tany-panjakana kanefa tsy manana taratasy momba ny tany-panjakana? Misaotra indrindra misy kazana metraka an'izay fanontaniana zay. Izahay tokoa moa zany dia ao anatin'le olona manazary tany-panjakana. Ny heverinay ho tany-panjakana moa zany dia ny tany zay nisoratra tamin'olona efa tamin'ny andro ny fanjanahantany efa ela be sy nisy nanazary sy misy mikarakara lava volo sisy na dia mpangady anankiray aho. Izahay nefa dia mahory ihany amin'ny sy fananana nyity tany ity dia mba nitady zany ny fomba rehetrarehetra mbo hanametisana n'io tany io dia nangataka taratasy tany amin'ny domaine izahay. Io moa malalaka ny fanomezana ny taratasy ao mijery an'le toerana zay hoe lava volo dia hita fa efa tamin'ny andro fanjanahantany nisy olo nisoratra azy na le olo azy tsy nisy mpandova ary le tany koa zany tsy nisy mikarakara dia mba nokarakaranay tokoa. Ny olana nefa dia misy ho anay satria araka ny voalazan'Andriamatoa chef de service étude de révision des textes fonciers teo moa nikatony moa tokoa zany izy io nandritra ny fotoana lavalava no ny fanisana ny tany-panjakana ary dia izahay zany lazaina fa mibodo tany sy manana taratasy nefa dia raha ny marina sy mibodo zahay tompoko fa misy taratasy zay mba karakaraina ihany eny asefasefany eny any amin'ny vady tany
zay manamarina ny fisianay teo tokoa ary de misy zavatra efa mizoalazoala ao trano mbe fanataonay tokoa zay angatahanay amin'ny fanjakana amin'izao fisokafany fangatana ny tany fanjakana izao tokoa koa de misaotra anao nametraka amiko an'izay fanontaniana zay ohatran'izay zany le endriky le zava-misy amin'izao fotoana zao mihitsy e hoe misy fikambanana mangataka tany mpanjakana de fa tsy tompony le tany tsy tompony le tany ary mbola tsy tompony hatramin'izao de mbola mieritreritra hoe roviana vao tompony andriamatao razafindrazaka fleuris eny mitovitovy fa tsy sahala amin'ny zaro tato ny any aminay de godeux antana amin'ny tarana indrindrandrindra satria misy tany mpanjakana any zany hoe tany mpanjakana tany malagasy e tena marina tany malagasy mpanjakana manko avy amin'ny voaka malagasy ny fiteny mpanjakana ka tany misy tany malagasy ihany de tany io a tamin'ny 1980 de naffecteny ministère ny élevage et réforme agraire ho an'ny service provincial ny eaux et forêt nantsiranana 1980 atsika zao a 2015 35 ans plus tard ary mazava tsara ny lalàna 60004 du 15 février 1960 article 2 alinéa 1 de hoe tany rehefa omeny fanjakana affectation amin'ny tany ray de manana mission iny tany iny ka omeny fanjakana en service provincial ny eaux et forêt le tany anaovany reboisement io le mission reboisement ny superficie ny tany io dia 1160 hectares ka mba atsika amin'ny teny zao rien que ataontsika hoe 150 au maximum 200 hectares mba misy hala fa ny sisa dia occupation illicite zany hoe miteny koa le article 10 amin'ny loi 6004 du 15 février 1960 de hoe ny tany affecté de indisponible afa-tsy le mission io ihany kanefany teo ihany le service ny eaux et forêt nanino navela teo ihany le commune zay ataontsika hoe misy influence amin'ny chef secteur na chef fokotany naninona tsy ny rarana hoe mission de hoe amboly kakazo reboisement ka zany zay zany efa tonga anay de hoe hitanay le tany io bien ciblé na raha-tany de hoe ferme vétérinaire zootechnique an-dranomasina dranomanitra titre 1329 BK angatana amin'ny lalany demande commune fangatana faobe fangatana faobe andriamatao tata Jean Prosper eny tompoko amin'ny maha olo-pirenena sotranay moa mandray ny tenin'ny zokobe ato amin'ny ministère teo a mikasika le hoe fanisana ny tanin'ny fanjakana ka ny fanjakana tokoa ka izany tsy mahalala ny taniny de aiza ho aiza amin'izany moa ny vahoaka madinika amin'izany ary raha voisany tokoa ary ny tany de misy ny vahoaka araka le voalaza teo hoe misy le manamaity milaly ireo vahoaka reo anefa sady tsy nahafantatra ny taniny no amin'ny fanjakana fa de nanamaity milaly tokoa izy fa mihevitra fa tamin'ny fanjakana tapotapokeo anefa fahitanay vahoaka sotra olo-pirenena sotra le izy de ny fanjakana ihany manome taratasy hoe ty tany ty de misoratra amin'ny ranona eo indrindra ny manahirana ny olo-pirenena sotra amin'izao fotoana zao satria ny tany zay noazariny na de 20 taona na 50 taona ary de misy milaza ho tompony tapotapoko eo de mandeha ny taratasy ara-pisarana ny ao amin'ny service foncière manamarina de rava tokoa ny trano vahoaka zay maro anisa amin'le toerana zay noazariny zay zany ny olana mety ho tafiditra amin'izay ve le taninareo any adiana hoe misy olona efa tany efa nahajarin'olona le hoe illicite mihitsy ny tsy azoko zany kasamihafa le izy raha ohatra nge le izy a tsy manana mission nomeny fanjakana mission zany le service io mitombo le izy de hoe mioccupe tany anao pendant 20 ans manamaity molaly dia azonao angatana le tany alana velona zany profony zany misy tompona andraikitra feny eto fa le izy a tany affecté amin'ny service provincial anankiray manana mission ary le mission io tsy vitany tsy vitany ny zavatra misy ao de hoe occupation illicite ka io tonga ana de hoe aleo zaraina aradrany le tany satria misy olona anankiray mioccupe 10 hectares lasolomentsika fitenenana ahoana ny andravonana sy andaminana zany rehetrarehetra zany monsieur le directeur raha mihainao antsika amin'ny resaka eto zany de misy valiny daholo aloha zay zavatra rehetrarehetra zay ary misy zavatra hafangarontsika vahoaka ao anatiny zay moa no foto-kevitra ny fandaharana hoe fanabeazana le izy de adidina ngamba ny anabe anareo aloha anankiray
raha ohatra hoe alefako amin'ny olana zareo atavaratrano le izy a dia anankiray aloha tena miboto-tanitra zareo satria tany ny soratra tamin'ny olon-tsotra izy io a fa tsy nampiasain'ilay olon-tsotra dia niditra zareo raha ny lalàna zany dia fibodona tany nataony zareo kanefa zany zavatra zany tsy midika hoe tsy azo atao ny mahazo n'izany tany zany fa misy andinin-dalàna milaza an'izany a ny ordonnance 74/021 dia maniraka ny olona angataka n'izay transfert l'état zay mba ahafahana mangataka n'le tany a mba homena ny olona manajary fa za kosa mahita hoe diso lalana zareo raha any mivady tany izy mandeha vady tany manao ny ataony dia mahazotsiny foana ny sampandraran'ny Fanana-Tany ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay fa fanabeazana ny ataontsika eto a dia zay zany ny lalana tokony alehan'ny zareo tokony hojereny hoe iza ny tompony a mangataka n'izay transfert l'état zay izy ary anatin'ny transfert l'état dia mazava be ny disposition ny ordonnance io hoe ny olona rehetrarehetra zay matsiaro tena voakasika zany hoe toute personne intéressée dia afaka mangataka n'izay a famerenana n'le tany lavavoly sy tsy hita tompo zay a ho an'ny fanjakana dia azo angatahana verina ho domaine privé de l'état le izy na le hoe tany-panjakana azo angatahana rehefa avy eo raha mahakasika ny avaratrano mahakasika ny problème zareo any avaratra indray moa zany a dia mazava ny lazainy teo hoe terrain affecté le izy a tamin'ny 1980 marina ny lazainy fa ny tany affecté a reny le lazaiko teo aloha teo hoe misy ny azomena misy ny tsy azomena iny nefa tsy ho angatahana fotsiny amin'izao fa misy ny procédure na désaffectation zay tsy maintsy ho atao ary raha ny lalàna ny teneniny teo marina hoe ny lalàna 60004 tamin'ny 15 février 1960 dia iny a efa foana abrogé a fa ny soloana ilay lalàna 2008/014 tamin'ny 13 jolay na 20 zay manome fahefana ny ministera anankiray aloha ampiasa tany fampiasana ny anazy fa tsy tompony izy ary eo anatin'izay dia misy andraikitra tokony ataon'ny ministera zay moa le hoe destination zany zay voalaza ao anatin'ilay arrêté d'affectation zany hoe tokony zao no ampiasana n'io tany io dia eo amin'ny lalàna io ihany milaza hoe misy fepitaona 5 taona tsy nampiasaina le izy dia azo atao ny mangataka ny désaffectation fa saingy kosa ny fepetra zay ndraisan'ny fitondram-panjakana farany teo a dia mbola miantona aloha zay désaffectation ny terrain affecté amin'ny ministère zay iverina kely amin'ny atondry zareo ato moa zany olo-pirenena tsotra sosian'ny olo-pirenena tsotra dia marina fa raha izary nipetraka amin'ny toeran'ny olo-pirenena tsotra dia mitovy ny sosianay kanefa kosa dia zao a rehefa tsy manao zavatra ianao dia lalàna moa manao an'izay zavatra hoe pas d'action pas d'intérêt ianao mipetraka tsy mangataka tsy manao iny tsy manao inona ary mifototry ny olana ane tsy avatean'ny sampandra-panjakany na avy any ministera na fitondram-panjakany fa le solon-tena-bahoaka zay eo toerana no fototry ny olana foana ahoana moa ny alalanina aty amin'ny ministera ho inona ny tena zavatra mitrango ao toerana raha tsy ny solon-tena pokotany ny solon-tena pokon'olona ary ny solon-tenan'ny commune zay membre ny commission no manome zavatra tsy marina ary faharoa manaraka zany za moa tsy lavina zany ary zay ny diva ministera mpanjakana amin'izao fotoan'izao hoe zany hoe fitantanana mangaraharana zany Fanana-Tany zany tsy lavina zany fa tsy maintsy misy foana ny zavatra tsy mety eo anatina eny iza no marina asesiko andre mato Jean Maurice aloha e jereo avy eo maresaka ny ya raha mba tsy mahadiso moa zany nisy le tenen'ny monsieur le chef de service étude de révision raha manasoa andre mafaly teo voalazany tokoa moa le ordonnance 74/021 tamin'ny 20 juin 1974 portant refonte de l'ordonnance 6210 du 1er octobre 1962 sanctionnant l'abus de droit et de propriété foncier et prononçant le transfert à l'état des propriétés non exploitées. Journal officiel 996 du 22/6/74 page 1680 le izy moa zany a fanabeazana tokoa moa le izy ary zay moa zany dia mba mila fahalalana satria raha ny fahitana io zavatra io zany a zay moa zany le tonono hoe mibodo ahoana tokoa moa no ataonay mahita zany zahay fa io lalàna io zany a dia milaza le toerana hoe efa any amin'ny état malagasy zany dia izy ary ny fahitanay azy zany a maha-olo-pirenena malagasy anay zany ka ao anatin'ny fikambanana dia mihevitra zay fomba mananjo tokoa hanao an'io zavatra io fa sy hoe hibodo akory
ny atao hoe mibody moasy dia ohatrany hoe mangalatra zavatr'olona ka ny fahitana azy zany a tsy fiboboana mihitsy le izy fa fanametisa-molaly satria sy ahazo an'io tany io mihitsy ay raha tsy misy zavatra ao ataonay eo araky le nazavainao teo ihany ka le tany raha ohatra hoe efa n'olona nefa tsy fa tsy hoe any fanjakana le izy fa misoratra amin'olona le olona efa maty ary toizakely fotsiny le izy raha misy olona ve miditra amin'ny tranonao tsy ao ianao inona filazanao an'izay olona izay mipetraka ao izy mibodo ny anaran'izay zavatra izay fa nefa kosa ny fanjakana efa nijery an'izay zavatra izay nametraka an'ireo lalàna reo a dia tokony ho arahana zany ny andinin-dalàna manao fangatahana va nareo ny diso lalana ny amin'ny isenareo mandeha ka no idinareo ary le misy procédure ao tsy nanidy mihitsy zahay a efa elinareo mipetraka atao fa tamin'ny farany volana jolay 2024 ane no nidina fangatana tany-panjakana fa ny tany ipetrahanareo tsy tany-panjakana afaka mandeha foana io aiza ho aiza zany ny procédure inona nefa nataonareo zay zany tena ho fantatra amin'izao eny ary fantanena fa alolo meko fitenena nena fotsiny dia hoe mikasika le ny avaratra dia zavatra mahagaga zao io ny lalàna mazava tsara na tamin'ny 1904 na 2008 zay popo dia azo angatana tsara tany-panjakana fa indrindra le hoe fangatana fahobe le izy kanefa le zavatra mahagaga dia hoe ny autorité locale ny mpitondra any an-toerana ohatra ny lasa sakana amin'le izy mampatany tena hoe fantanjareo ve lalàna mikasika ty fananantany sasy fantanjareo ka lasa sakana zany zareo zay zao a manao inscription anatin'ny projet say enitana amitarana 60% plus zao a ny olona mipetraka ifotony avant 1980 ataony hoe autochtone efa misotra anarana fa les grosses têtes zany hoe misy m'occuper 10-20 hectares ny ex ministre ex chef de région ex parlementaire sy ny tariny a en service na rabe reny a tsy manaiky hiditra satria lasa réduit amin'ny 1000 mètres carrés ny tany zareo satria zay zany mitaky hoe zony malagasy sy ny tany ho azy zay moa tonga amin'ny teny hoe tany malagasy ho an'ny malagasy zo fototra io déclaration universelle droit de l'homme article 25 laza hoe droit au logement constitution malagasy 4 république milaza amin'ny article 34 et 35 dia hoe facilité fanjakana fazona tany na fanamboarana trano aza zo fototra zany zany hoe tia tsy tia zony malagasy ny mahazo tany malagasy izy anefa nge tsy maintsy arindra lalàna koa natao atsaina fa tsy hoe zay manatsy lalàna fa ny mahagaga ny mpitondra fanjakana anatoerana ohatra ny tsy malala lalàna zay ny mampalahelo dia lasa misy manome tany ho an'ny sasany dia sasany zany hoe mifavoriser le occupation illicite a fa ny fangatana fahobe izay siny lamina mirindra amin'ny plan d'urbanisme tanàna vaovao lasa tany hoe ahilikilika fa sorana zanahary a mbola misy fanjakana fobe miara-miasa aminay a ny primature zay nanome tao fotoana Cool Roger sy Jean Raminarivo miteny ary chef de région anatoerana da hoe faux io andrimato chef de région dananao manao recoupement ana primature fa vrai ny approbation nationale nandalo tamin'ny technicienne Fanana-Tany ve ny zavatra ohatr'izany mbola fantanina petraka mazava be amin'ny DG domaine le izy a dossier atranina amin'ny DG domaine amin'ny zavatra io amin'ny kriteriana moa zany mba hitodika kely hoe sy nangatako ony le vahoaka madinika zany fa ny occupé sotra fosiny am'izao inona moa izy no azony fanjakana atao raha mipetraka fosiny nareo nefa tsy mangataky zay amina olo-pirenena sotra tompoko matetika manao trano le olo ary mangataka tokoa amin'ny fanjakana fa ny zavatra manahirany dity satria ny tenana hoe n'autorité locale n'autorité locale amin'ny toeran'io tokony mahafantatra indraindray tokoa ny fanjakana indrindra ny any amin'ny fokotany sy ny fameno amin'le nambarany andriamato ny any amin'ny fokotany sy ny any amin'ny commune rurale dia sarosarotra ihany no andehanany vahoaka madinika aminazy ireo fa matetika baika avy aty ambony no arahany izy ireo ary dia zavatra misy zany amin'ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao dia lasa le vahoaka madinika foana no lazaina fa tsy nangataka na dia mangataka zao ary ohatra zao voalazanareo fa hoe nidina ny sampany Fanana-Tany amin'le fangatana tany fangatana fa tsy le sampana nidina naantona zany fangatana tany dia
matetika rehefa miditra ny taratasy de hoe mbola miantony ty mbola vahoaka madinika ngesy de mahafantatra an'le izy fa ty vahoaka madinika zay te sarambabe vahoaka zay tsy mahalala ny resaka fanatany fa rehefa nasainy le tany ny voleny nanaovany trano de tokony amiray ny fanjakana na ampianariny fanjakana misy ireo vahoaka reo mba hanamorany le fahazahoany le izy satria maromaro ohatra eto Antananarivo fotsiny zao resatsika maromaro ny tratrany zany zavatsy zany ohatra zao tena kadibahoaka sika dinasikaritra tsara fa misy olo manjatony mahery izay mipetraka nandritra ny 20 taona de tsy nisy mihitsy filazana fa hoe aiza ny zony fanazarinan'ireo olo reo aiza ny zony fanametesany lalireo reo tonga ny fanjakana de misoratra amin'ny rano io de miala ravany trano ka zay zavatsy zay zany mahatonga anay olo-pirenena tsotra hoe karakarazany tokony hozerena manokana misy zany lalàna n'ity fanorenan'ity sy le fanaovana trano amin'ny tany mpanjakana mba sisiny le hoe misoratra tapoka amin'le olona le izy zay tena ihany le hoe misoratra tapoka toizako kely lehibe any sampandrara aloha toizako kely raha ohatra zavatra teneniny teo de fanabeazana ny atsika eto no resahana ahoana moa ny alalananao hoe mpandrafitra nefa maro toary tsy anananao zay zany ny fanontaniana zao ianao milaza fa manajary asaroton'ny fanjakana tsy manasarotra amin'ny fanjakana zao efa manantona ny vahoaka amin'ny alalan'ireny birao ifoton'ny fananatany reny anamorana an'izany sa hoe nitadiavin'ny vahoaka birao ifoton'ny fananatany isaky mifoky tany zay ve nitadiavina fa ny zavatra tokony ho atao kosa dia zao hoe ianao no mipetraka ao fantatra tsara fa ny malagasy dia mifamatotra amin'ny tany ny atasomahany gasy amin'izany fananatany zany dia zavatra ngeza dia ngeza misy valeur morale zany tany zany amin'ny gasy indrindra fa ny tany ra zany manana valeur nourricière koa sady tsy mamelona ny zareo kanefa ve na vilihinananao ary tsy hainao no mikarakara azy dia mbola mifanjakana ve no mena anina amin'izany ka ndraindray le tsy olo tena mpanjakana kosa no tsy manampy ka zay mihitsy ny tiako tohizana hoe zay ny tiako tohizana zao naraka nabaran'Andriamanitra zafindra zay mihitsy ny tiako tohizana tsy manapaka ny teninao fa tovy no lazain'izy milahata hoe le mpitondra ifotony ve ny tsy mahafantatra lalàna sa tsy mahay tonga ny fividianana mera zao dia za mahapresika amin'ny vahoaka malagasy fa aza mividy andreny olona tsy mahay nininina tsy mahay manoratra reny fa reny no mahatonga ny olana eny ifotony indrindra fa mifananatany birao ifotony fananatany ane ny mera no misineny certificat foncier nefa ny atsimo any misy mera tsy mahay manoratra fa dia mpitondro no ataony lavitondro no ataony ahoana moa no atokisanao amin'izany olona zany fa na ny amaky teny ary nahirana anazy za tsy miteny hoe inona fa mba jereo ihany aza mifidy andreny rehefa tsy tianana olana ny olana hoa matetika dia avao ifotony foana ny olana mipiasa mpanjakana ne hoe baiko avy aty ambony tsisy baiko avy aty ambony zany fa fangatahana avy any ambany no entina miakatra aty ambony dia ny avy ministre na chef de région ny titenenina raha fa zao koa zay ny matoa lehibe ny sampandrara dia hoe tampotampoka dia iny le karana fa tompony tany tampotampoka dia zany zao ny any avaratra indray misy olona manana 10 hectara dia tsy manaiky hiditra ao anatin'le hoe mba tsy nizaraina indray mantsy fanabeazana iny hoe ny olona mahitahita moa filazany teo tsy mety hiditra ao anatin'le fikambanana zay ny tena olana zareo satria matahotra izy fa hiena ny tany zay eritseretiny ho anazy iny tsy izy hidira amin'ny fanjakana iny fa eny amin'ny fiarahamonina zany olana eny amin'ny fiarahamonina zany fa ny fanjakana kosa ry fa mahita hoe ao anatin'ireo andraikitra rehetrarehetra zay tsy maintsy mapetraka amin'ny fanjakana ne raha mihoatra ny 10 hectara ny tany angatanao dia misy bokina andraikitra ampiarahana aminy azo atao tsara mianolehany ny titre iny rehefa tsy vitany zay andraikitra zay ohatra ny terrain affecté io zay misy andraikitra ndrasana amin'ny ministera nefa tsy tanterahany azo atao ny mangataka ny désaffectation zany ny andin-dalàna rehetrarehetra milaza an'le izy eo ihany koa ny fanabeazana zay moa fantatra fa zay ny lesoko hatramin'izay fanabeazana vahoaka tao anaty fananatany kanefa na ny ministera mpanjakana amisahana zany fananatany zany na ny direction générale na ny service fananatany ny toerana dia efa mametraka n'izay paikady zay hoe ahoana ny fomba nabeazana ny vahoaka eny fotony amin'izany lalàna mahakasika ny fananatany zany anampiako ny volazany lehibe sampandraraha teo dia hoe tena marina mihitsy hoe mahagaga dia hoe anao ve tompona andraikitra amin'ny commune amin'ny faritra tsy mba mamaky lalam-panorenana tsy mba mahay kory hoe inona déclaration universelle des droits de l'homme raha mba fantany kely nge io hoe
le ficontrena le projet nge ohatra ny manitsakitsaka lalam-pandrenana e mety ngamba tsy nanao serment izy amin'ny lalam-pandrenana fa zay nanao serment ngamba tena matahotra satria lasa manitsakitsaka lalam-pandrenana zay mety azony sazy déséance ka eto zay tena miangavy hoe ny ficontrena projet saya ohatra ny manitsakitsaka lalam-pandrenana satria zo fototra io stipulé amin'ny article 34 et 35 contre lalam-pandrenana ka aingany ajaitsika lalam-pandrenana satria état de droit ntakitsika to Madagasikara. Andriamato Ratsimbazafy. Ya tena mba hanao droit de réponse kely tamin'ny tenin'ny matoa chef de service ny étude de révision des textes fonciers teo tompoko eny tokoa hoe mety diso lalana ngamba izahay satria sy nahitany lalana ale fa nandeha tany fokotany aloha zahay tamin'ny voalohany zany alohan'ny lasanay tamin'ny toerana io fa tena sarotra mihitsy ny misaizirany chef fokotany satria raha de mitora taratasy ary ianao avy ety zany amin'ny domaine any a de lazainao raha misy tany mpanjakana nge ato sainareo any velany any tokony anana an'izany fa izahay ato e ka sy manome alalana anareo misy zahay hidrato de eo zany de zavatra manahirana be misy ny fiarahamonina amin'ny chef fokotany zay verina ngamba fa fanjakana izy satria miaingao zany cellule de base ny fanjakana ity vo miakatra makany amin'ny commune raha afahany amin'ny cellule de base nefa ianao ny refusé ohatran'izay a aiza moa ny lalana ambaly de atao fianakony magnavy eo ve hitany io sa hoany sa home olo eo lava volo be ny botsaka nambolen'Andriamanitra no ao sy misy raha nataon'izy an'izy ao ato amin'ny article 3 zany a amin'ny terrain ruraux zany amin'le ordonnance volantsika teo 74/021 de milaza hoe lorsqu'il sera établi qu'une propriété rurale d'une superficie supérieure à 5 hectares n'a pas été depuis 5 ans au jour de la constatation exploitée personnellement ou à leurs frais, soit par le propriétaire, soit par les ayants droit, cette propriété sera transférée en toute propriété d'État, quelle que soit sa consistance. Izahay zany de mba mieritreritra ny tsy fahaizanay an'io article 3 io angamba hoe efa tena tany mpanjakana tokoa izy ty izahay ny fanjakana manosika anay ny olo ato amin'ny fokotany ato tsy omena andeha izy nefa tsy manao ninina eo ahoana tokoa moa raha mba ataonay le izy tena olana fototra mihitsy tena mampisy le izy olana fototra mihitsy le izy vakina le lalàna fa tsy ampiarina vakia zao lalàna teo a misy procédure ne misy étape arahana zany fa tsy tonga de hoe transfert de transférena amin'ny vahoaka misy acte de transfert tokony atao ka milaza izy fa tsy manana tsy mandray azy na ny fokotany azy ka zay ny fokotany a zay nataoko hoe diso lalany ianareo ny texte vakina de appliquena makaiza raha voalaza ny texte ianao ihany namaky toko vitsivitsy tao anatin'ny texte atao hoe inona ny tao a natao ampiarina nefa tsy vakina ny lalàna nareo mamaky fa tsy mampiatra le izy tsisy filazana mihitsy hoe any chef fokotany ny constatena zany zavatra zany raha ny lalàna voalazana io de ny chef district no ny président an'le commission zay manao ny constatation an'le carence eny atoerana fa izay mialohan'izay misy fangatahana tsy maintsy apetraka eny amin'ny sambadrarahan'ny Fanana-Tany mba ahafahana maniraka n'le commission io zay voalazan'io ordonnance 74/021 io ihany hoe hijery le état d'exploitation zay moa voalazany eo amin'ny lalàna raha tsy diso hoe état d'exploitation jerena nanao fanajariana ve le misoratra sa tsy nanao fanajariana ianao nena misoratana tsy maintsy mbola piasa gome ianao vo manala soratra dikan'izay le goma teneniko de le procédure mila manaraka ianao de arahana ny étape fa tsy hoe vakina ny texte de makena ny chef fokotany de tonga de lasa tamin'mpanjakana eo de zay le fanabeazana ataotsika hoe lalàna natao ampiarina de arahana ny lalàna tsy mampaninona manantona tompona andraikitra zay natao am'izany rehefa misy zavatra mampisalasala raha izy chef fokotany ny andananareo ahoana mizy nitsosorena ao amin'ny fanjakana ianao zay olona tsy vatany avarino miteny hoe fa maninona tsy tokon'izay ve no tompony zany fa na de malagasy ary tsika afaka mangataka tany amin'ny toerana misy atsika rehetrarehetra zay aloha zany so fototra ao anatin'ny na ny lalam-panorenana raharaka ny lasainy zokilateo le matotata Jean Prosper eny tompoko izy te moa milaza hoe nivilia hinanana izy de sisy akory nefa milaza fa hinam-bary ianao matetika moa zay ny fanjakana fa rehefa miakatra plateau de ohatrany mora daholo ny zava-dehetra aminay vahoaka zany satria raha vonamaka an'le lalàna le namasika tato teo le amin'ny famela fanavao zany de hoe nareo izy tsy mamaky fotsiny fa tsy mampiatra zahay moa zany ao anatin'olo pirenena tsotra de tena manaraka tokoa raha misy zavatra atao de mangataka eto moa nao solo teny amin'ny fanjakana zany zao de hoe
raha nangataka nareo izy izy anao dia nomena fa indraindray na antaratasy ny mpangataka tokoa ary le vahoaka madinika dia laviny zareo tokoa rehefa tonga ny fotoana ary voalaza izy teo tamin'ny fanadidina kely nataon'ny kolotv teo hoe ny vahiny izay sy nanana tany teto misy no lasa manana tany maromaro hektara amin'izao fotoan'izao fa ny vahoaka madinika zay tompon'ny tany malagasy dia zara rehefa mena amin'ny aiza moa ery amin'ny lalamby ery ny akamaroany tokony avahana ihany kosa le izy ndresahantsika eto ndresahantsika eto tamin'ny mpanjakana tamin'ny mpanjakana ndresahantsika eto fa reny vahiny resahantsika reny a zareo moa oeto zareo mpanao fanadihadiana sy mpanao gazety afaka manao azany fa ny akabetsahan'ireo tanyreo lasa ny vahiny reo ny tsika malagasy any mivarotra tamin'ireo vitsy am'ireo nisy an'izany hoe nareo ny akabetsahan'ireo tsy manana zoam-pirenena malagasy donc reo tsy afaka angataka tamin'ny mpanjakana fa itsika malagasy no ampiasainy dia mivarotra aminy rehefa avy eo eo indrindra atsika tompoko amin'ny mahavahoaka madinika anay tokoa ary zay le tena olana eto amin'ity firenena ty am'le hoe mivarotra aminy izahay zao dia mahita mihitsy amin'ny maha olo-pirenena sotra anay tany amin'ny taona 7 sy arivo tany hoany dia misy malagasy na vahiny mamaritra tany zay dia afiditra am'le tenin'le namanato teo zany hoe faritany fotsiny le tany sy asainy misy nandritra ny 100 taona fa dia anazy tokoa araky ny teneninao teo hoe misoratra aminy le izy hoe titre cadastral dia rehefa tonga tokoa le vahoaka malagasy nefa ireo tany reo anefa zay zao dia fa nahita fa amidy le tany amidy amin'ny vahiny rehefa avy eo izay tany tokony ho an'ny malagasy efa 100 taona mahery sy nikasiana sy nikasian'le tompony sy nikasian'le tompony izay misoratra aminy dia zarainy taranaka ty afara zany hoe tany amin'ny 20 tany indray manao fizarahan-tany dia amidy misy tonga dia vahiny sinoa misy mahazo an'le tany aminay vahoaka sotra zany ohatra ny fanjakana no mena isiny aloha aminay vahoaka tsy normal toizako kely le izy a satria zahay eto tsy olo tena mpanjakana fa mpiasa mpanjakana raha izay zavatra resahanao zay a dia aza mametsy ny fanjakana satria tsotra fananan'le olona io a dia zay tiany anaovana anazy maître izy amin'ny fananany misoratra amin'io le lalàna hoe tsy nikitera tsy nataony ka izy tsy nanao nininina ne ka tsy nanao nininina izy hoe mba nangataka niny transfert l'État le olona zany mietre mahafantatra izy hoe mbola voasoratra ny zoany tsisy nanao opposition tsisy nangataka transfert tsisy ninina tonga ny mpandova mbola io ny tanin'ny dada inona moa ny azonao atao le izy zany ny tena marina dia tsotra hoe ny fanjakana foana mahazo tsiny ary indrindra fa ny sampandrarahan'ny fanana-tany ao ny kolokolo ao ny makatso makaro voalohany aloha fanontaniako dia zao hoe resahantsika eto tsy tany mpanjakana fa tan'olo-tsotra zay mantsy ny olana teo hoe tamin'ny 1919 dia nylovaina taty 1972 dia namidy amin'ny sinoa fanontaniana dia tsotra aiza ny atao ny acte de vente iza manao légalisation iza manao ny enregistrement any amin'ny sampandrarahan'ny fanana-tany hoe manao an'ireny sa aiza sampandrarahan'ny fanana-tany any dia mialatsiny amin'le fomba fiteny fa boîte aux lettres manoratra zay voasoratra ao anatin'ireny fanarahan'ireny matao fanavozana ve le karazana ambaratongarahana zay tena marina nanomboka tamin'ny taona 2005 mantsy a dia nisy ny atao hoe réforme ny administration teto Madagasikara zany hoe amin'izao koa dia miezaka ny fanjakana mampifanindran-dalana an'ireo code sectoriel rehetrarehetra zany ohatra hoe raha resaka tsika ohatra zao hoe ny code ny impôt ohatra tokony hojerevana zany afaka mifanaraka amin'ny code foncier ve afaka mifanaraka amin'ny code minier ve afaka mifanaraka amin'ny code pétrolier ve zany reo code rehetrarehetra reo ane tokony mifanindran-dalana reo dia mifameno a ao andala-pijerena an'izay mifanjakana amin'izao fotoana zao fa na zany na tsy zany a tsy misakana mihitsy ny zany hoe rehefa voatotohana ny zoanao dia manao fa na dia adiny hoe fa avaiza no ny varotany an'io so dia ianao ary natory teo ambonin'ny tany a ny olona ria nympandova zay manana ny titre manana ny taratasy ara-dalàna mivarotra izy satria zoany ane no mivarotra ary tafiditra ao anatin'ny zo zany raha ohatra ianao manana tany dia misy an'izay principe anankitelo zay hoe usus fructus abusus zay zany ny droit de propriété tsisy voaelongelona reo droit andreo
inona kosa moa manakana anazy fa itsika ny tokony mifanabe ao anatin'ilay toerana voizina foana hoe voaroka terima karoa fa tokony jerevana ihany hoe inona ny andraikitra ny fanjakana tao anatin'ireny a inona ny andraikitra ilay vahoaka nipetraka teo aza diny fa ny vahoaka nipetraka teo manana andraikitra ngeza be ary zay tsy nirara iny fa manina izy mipetraka teo fotsiny ohatra zao hoe takatom-bahoaka za tsy miaro an'izaniza fa ohatra ny apetrako petraka teo izy service de domaine mandoro anjato izy de tsy mahainy ve ny verifian'izany io misoratra amin'izy ty tany nataonay te teraka ny olana aveo teraka ny olana aveo beko fitenenana andriamato razafindrazaka fleuris eny tena zavatra hitane sy tsapa eto amintsika de resaka tsy fahalalana ignorance ka zay mahatonga anay hoe ny sensibilisena zany ny olona isoratra anarana anatin'ny fangatana vaobe miisa 1717 ny inscrit zao ty amin'ny projet say ka raha ohatra moa mba fantan'ny olo-pirenena tsirairay ny zony fandrely zo fototra zo misakafo zo mifahasalamana zo mifanabeazana zo amin'ny tany maro samihafa za masamy teny fa ny fanjakana tsy lasa sakana fa lasa partenaire mba hahafana matateraka ny bien-être n'olombelona miaina ampirenena mahazo le tany mahazo le zo rehetrarehetra reo le bien-être moa tsy zovinio mba hoe miaina tsara izy une vie décente fa tsy hoe ny fanjakana indray a sasantsasany fa indrindra any amin'ny fotony ka nay amin'ity projet sa ty maire tana amin'ny tariny chef de région sakana amin'ny fampandrosoana nazavain'ny ministre mahafaly tamin'ny diny tany antsiboko to farany teo de hoe miavaka tsara ny mission attribution chef de région sy ny préfet ny chef de région de hoe mikirakira resaka fampandrosoana itingy projet mikasa fampandrosoana ny mahaolona mihitsy no jerena mba iova anao tsy manana asa lasa manana asa manatany manana tany ara-dalàna zany no tsy mifanojo ka zay mihitsy rery problème amity ny vahoaka tsy malala ny zony tsy malala lalàna de ararotin'izay malala ka zay eto mijoro fanabeaza moa ny émission antsika ty hoe mijoro hoe anabe isensibiliser IEC informer sensibiliser communication ka raha fantatsika tsirairay fa hoe zao ny zotsika io fanjakana io namatsika akaikytsika fa tsy sakana amin'ny fiainatsika andavanandro ny tompona andraiky zany fotony nefa misy hoe sakana amin'izao fotoana zao de le fanjakana zany sakana ny fotony fa lasa théorie fotsiny le hoe tsy sakana ty ambony aty fa za aloha mino a fa raha matoa misy respect na hiérarchie tsy maintsy anaiky any zareo farany fa eto teny hoe soranay fanjakana vobe mbola miara-miasa aminay matitra andriamato raha tsy mazafy eny tompoko fanabeazany moa zany laha dimikasika eto ho anay moa zany dia nanjary ohatrany hoe sy nahafantatra ny tokony natao tamin'ny lalana kaleha kanefa mieux voatarako jamais ozy ny fitenenana mahazo matoky ianao andriamatora manasoa andre mahafaly zay ao amin'ny étude de révision ho avy sy ho elany aminao tokoa ny fangatanay satria eto zao zahay de mazava aminay ny lalakombana fa teo zahay de atao anatin'ny maizina tokoa satria ohatrany voatosy botanana tany efa tany amin'ny commune koa nge zahay efa tany amin'ny district any amin'ny commune any aminay ihany fa mifanindran-dalana koa le commune le taloha zany a voasoratra amin'ny commune hafa agny ankehitriny zany fa mivady eo commune hafa ty a mifanositosika eo zany ary zareo a de lazaina fa mila taratasy miainga avy atao amin'ny fokotany nefa atao amin'ny fokotany ato misy ny tena olana nipetraka taminay dia ankehitriny zao zahay mazava ny lalana tompoko mino zahay fa sy anao no hanosy-potanana anay raha tonga agny zany taratasina izany fa ny tena hangataka toa zay tompoko amin'ny fomba mihaza sy mendrika makasitraka makately mbola tsy tapitra fandaty ena andriamato tatadra prosper misaotra tompoko mbola miverina ihany zany hoe am'le fivarotana teo manazo tokoa izy varotra satria propriétaire izy ary eo indrindra ny olana averiko ihany satria nisy fitondrana teto Madagasikara taloloha kely teo nanamora ny fahazahoana tanympanjakana na 4 hectara na 4 hectara ary be de be zareo mpitondra tao namaritra tanympanjakana tamin'izay fotoan'izay amin'izao fotoan'izao anefa hoizinareo teo hoe manazo izy varotra ireo tany zay faritin'ireo ane ny vahoaka madinika de tsy ahavitan'ireo misy ny olo-pirenena sotra tsy ahavita maritra tsy ahavita maritra tany 1 hectara satria mbola maromaro ny taratasy karakaraina amin'izay fa matetika de le mahitahita ihany ny ahavitan'izay
dia ho ay zareo saram-babibahoaka reo raha ohatra ka ho faritin'ireo olo mahita reo daholo ny tany-panjakana dia rehefa avy eo ho amidina vahiny satria mananjo zany izy zao hivarotra dia rehefa lafiny amin'ny vahiny reo hitombotsy sy roa matany zany ny vahoaka malagasy hipetraka amin'ny toerana sy dia manara-penitra ka ay zary le zo zay voalaza teo hanana tany sy hanana trano honenany ka zao ny marina hoe zo fototra ny manana tany manana trano manana fonenany ny eo amin'ny déclaration ny droit de l'homme tena mazava be zany ny ohatr'izay ihany koa ny constitution raha ny hoe etoan'ny fanjakana ny fananany olona tsirairay avy fananana ny article 34 ty sy azo alana ny fananany raha tsy amin'ny alala ny expropriation kanefa ny expropriation zany dia tokony misy juste et préalable indemnisation zay nga man'ny disposition le article 34 amin'ny constitution fa ny olana amintsika vahoaka dia zay ary zay ny fanabeazantsika afangaro le zavatra fangaro le zavatra hafa mihitsy zany hoe satany tany sao dia hoe tsy afangaro fa tsy nibeazina mihitsy mba ho afahana mitrandraka azy le vahoaka ao anatin'le fahafantarana ny resaka fananantany kosa andriamatoa lehibe sampandrara za tsy afaka hiteny an'izay hoe tsy mibeazina ny vahoaka satria andraikitry ny fanjakana tiako tenena hoe tsy tokony ianao ezaka ve ny fanjakana hanarina n'izay lesoka teo fampahafantarana ny vahoaka ny lalàna sy mizono zay tsy fantatro te hiditra eo amin'ny elanelan'le aradrara tsy ara-dalàna foana zavatra anankiray be dia be le vahoaka mipetraka apetraka anao apetraka fotsiny ohatra lehibe ny sampandrarahan'ny fananantany tany amin'ny faritra androy za no nanokatra an'io sampandrarahan'ny fananantany tao ambovombe io tonga ianao zay tao anatin'ny fandaharana asa tao anatin'le programme tetikava annuel anao no mandeha hoe mitety commune anao sensibilisation fa rehefa tonga ianao anao sensibilisation tsisy olona tonga eo fa aloha no mijery ny ary amin'ny tsenan'omby ary na aloha ny mijery n'le tourniquet tsy anany mihetsy fa ianao ao amin'ny trampokon'olona zay mampianatra tsy raharainy zareo dia eo zany hoe anizany andraikitra anizany andraikitra fanjakana foana ny maharitsiny satria fanjakana ny tratra farany eo fanjakana raha mbola firenena dia misy fanjakana foana fa ny vahoaka mifandimby amin'ny taranaka dia lasa ny ray aman-dreny ny zanaka mandova fa mifanjakana janona foana fanjakana eo foana fa ny anahy zavatra tiako heviana fotsiny dia zao hoe misy ohatra zao ohatra ny fikambanana sahihany hoe izy rehefa nilaza teo ary zana ny ilanany reny fikambanana reny reny any hoe acteur ao anatina développement ny fikambanana ary andraikitra reny fikambanana reny ihany koa manampy ny fanjakana mamety tantsoroka ny fanjakana amin'ny fanabeazana fa tsy fanjakana tsy fikambanana anao spéculation misy ny fikambanana zany matsangany ny fikambanana dia miditra izy ary amin'ny tany ary dia rehefa avy eo ny filohan'ny fikambanana manao spéculation ry mitady karana mitady client mitady an'izao fa tokony misy fanabeazana tokony ho apetraka za zao teo nametraka hoe ny tamin'ny lalàna 2005 zay tamin'ny fanavaozana 2005 dia nisan'le lalàna fototra hoe loi 2005 zay code 19 zay nametraka satany tany maromaro dia tao napetraka ny hoe inona ny tanyn'olotsotra zay efa misy titre le propriété privée titré zany misy le tany PPNT moa filazana azy le propriété privée non titré inona misy fanajariana kanefa tsy vita titre tsy vita kadasitra tsisy taratasy kanefa misy olona mipetraka eo amboniny dia moa mifanakaikaiky n'ilay atsotsika hoe tanyrazana dia misy ihany koa lay tany natokana ho ampiasain'ny daholobe na le domaine publique zany dia misy ny tany-panjakana amin'ny fanjakana zay azo amidy ary misy ihany koa ny tany fanjakana zay natao ho ampiasain'ny ministère dia iny zany le antsony hoe domaine privé de l'état misy ny affecté misy ny non affecté ny affecté dia le natao ho ampiasain'ny ministère ho an'ny mitetikasa fampandrosoana sy ara-tsosialy ohatra zao hoe tany anankiray ho an'ny campénal affecté na ministère en justice reny mba hanaovana fambolena ho ampiasaina amin'ny fonja ohatra anankiray zay misy koa ny domaine privé de l'état zay azo omena ary ananany malagasy rehetrarehetra zo no mahazo an'izany dia io lay tany-panjakana tsy vita titre tsy vita nininina lava volo zany hoe tsy manana titre zany hoe tsisy compte misokatra any amin'ny domaine mahakasika anazy izy io eo ihany koa ilay tany-panjakana zay misoratra amin'ny fanjakana fa tsy affecté reny zany azo atao tsara ny mangataka n'ireny zavatra reny dia ny zavatra tokony fanabeazantsika eto zany dia tokony hoe mahay manavaka tsara n'ireo zavatra ireo satria rehefa tonga ianao any amin'ny fananantany dia ataony repérage jerena le tany tanin'olona
dia diso ve ary ny fanjakana raha miteny hoe tsy azo raisina le taninao satria tanina efa misoratra man'olona eo fa tokony ho fatarina daholo zay rehetrarehetra zay andriamatao mazavana zay tiako mihitsy nalazain'le lehibe sapanarato io dia hoe resaka spéculation io spéculation io a zao manko tena antony fahitana azy a le mahatonga ny eo amin'ny commune tana amin'ny tarana tsy tia le projet say handray le tany io anaovana tanàna vaovao satria zareo zany ny raha nangataka io tany io commune tana amin'ny tarana Diego 2 district sy ny député Diego 2 chef district Diego 2 laza io tamiko nanao visite courtoisie taminy za dia hoe tia misy tetikasa kasika Diego 2 tana amin'ny tarana zao fampanasotro sy ny tariny zay nge angataka io tany io e izy mandreo angataka tany io maire tana amin'ny tarana député Diego 2 dia zay district Diego 2 zareo lehibe no andeha atao inona andeha ampidirina anatin'ny le guichet foncier iza moa tompona andraikitra manome karatany na certificat foncier amin'ny guichet foncier dia ny maire zany hoe ivalidendreo sous une autre forme zany le occupation illicite en grande superficie 10-20 hectares reo dia lasa spéculation ambadika fa ny vahoaka malagasy zay tsotra zay tsy manana fahefamividy na 1 mètre carré ara dia lasa tsy manana sens kanefa ny zo fototra no tokony azaon'le izy ka zay mahatonga zao mandrangadrang foana dia hoe tsy kenay projet say tompoko raha tsy kenareo izy dia fanakitsikitsana lalam-panerana zany andriamatao tsy mazafy teny efa ela ianao arotona misy moa ny sy isan'andro no hitanan'andriamatao chef de service de révision ny texte foncier miala siny raha manonona ny anaranao ampanazana raha manasoa andriamafaly rato harotony le fotoana hitananao eto mba metrahana fanontaniana visivisy amin'ny tsy fahalalana azy ohatra sy manao hoana anao tao le hoe fangatahana tany misy prescription acquisitive any manao hoana anao tao le fangatahana tany le hoe demande de remise à l'état malagasy satria io dia tsy mazava aminay misy izy io satria matetika dia io atao prescription acquisitive io fa any fanjakana ihany fa nisoratra taman'olona ity lazaina fa remise à l'état malagasy ty moa dia ohatra mitovitovy amin'izany ihany ka mba mila fanazavana zay ve le taninareo mifamelona fanavozina zany ao anatin'izay moa zany a dia araky ny voalaza amin'ny juridique ao aminay ao misy moa zany a satria fa maromaro zany ny tany lavavolo ao zay tena hitanay hoe tsy misy olo manao misy tsy alaonay hoe mba mamboly voanjobory mba mamboly saramaso mba mamboly kazaha satria zahay mosary kere ny olo sy mamboly izahay mba olo mpanjakana dia misy milaza zany eo anatiny eo hoe io tany io ohatrohatran'izao lazainao foana zany fa anazy ny tany ary le olona miteny hoe anazy ny tany io le olona be teny mitovy amin'ny teny andriamatao razafondrazaka teo ihany koa ve le mahitahita le mahitahita misy dia na iritendrobotra ry azo nandianana ka mitondra fangady igny dia misy ilaza ho tompony ihany satria fa nandramanay vao tonga eo zay inona nataonareo eo anay io sahirana misy zany malantena le ny fotony eny fotony ameko fitenenana aloha angamba ianao andriamato bebeny sapandrana sanatria izy ty hoe teny famalinana tena ifampiresaka na tsy hoe kabaritsy valiana ihany koa fa misy zavatra anankiroa moa nresahany teo a prescription acquisitive ny anankiray a dia transfert à l'état ny anankiray zavatra roa sasanangy samihafa reo ny prescription acquisitive dia procédure zay atao eny anivon'ny ambaratonga mpitsarana dia nididim-pitsarana vany no tanterahany sampandrarapiny fanana-tany zay ny voalaza ny article 82 eo amin'ny ordonnance 60-146 tamin'ny 3 octobre 1960 146 ordonnance izy io tamin'ny 3 octobre 1960 dia ny décret d'application an'izy io 6529 tamin'ny 28 décembre 1960 zay mahakasika ny prescription acquisitive iny zay tsy hidiran'ny fanjakana tsy hidiran'ny sampandrarany fanana-tany fa zavatra atao anivony ambaratonga mpitsarana izy eo dia ny didy avany zay tonga raikitra zay aloha apetrako grosse no tanterahanay fa tsy hoe didy savaravana na didy vonjomaika na ohatra zany fa ny grosse zay tonga raikitra zany le didy no tanterahanay ny faharoa le resaka le transfert à l'état tsika ny transfert à l'état dia ny tany a manatompo a fa lava volo
zany hoe tsy nirara i zany inexploité tsy nanao nininona teo lay olona misoratra tamin'izay moa voalazan'ilay article 3 angamba raha tsy diso sa article 2 izy teo amin'ny 74/021 eo iny a dia procédure au niveau an'ny fanjakana ary misy anakiroa iny a misy a arakaraky ny abeany sy ny toerana misy azy misy a par voie na décret amin'ny conseil des ministres misy a par voie na arrêté ministre chargé ny domaine no mamerina azy amin'ny fanjakana malagasy ireo zavatra rehetrarehetra reo dia misy procédure arahanao fa tsy hoe anao fangatahana dia tonga dia aiza le arrêté na aiza le décret fa tsy maintsy ho beazina amin'izay nareo rehefa tonga any hoe reto a lay a tsy maintsy arahana tata Jean Prosper ianao ohatrany hoe tsy mahatoko mihitsy n'le resaka fanjakana amin'le fahazahoana an'le tany tokony izy misafolo mihitsy ny ray aman-dreny miala siny fa sy zay raha lamianaka no fanabeazana tokoa ny ataosika eto za moa dia miverina amin'ny teniko hatramin'ny voalohany ihany hoe na ny fanjakana ary tsy nahafantatra ny tanympanjakana aiza ho aiza moa ny olo-sotra ny ahafantatra ny tanympanjakana ka tafiditra foana sika zany hoe tany manatompo dia misy ady ao dia misy angatana dia tsy tafavoaka dia tafiditra amin'izay hoe prescription acquisitive zay sy ny hoe remise à l'état malagasy matetika nefa ny 80% ny zava-misy ao amin'ny fitsarana dia iresaka tany ty noho n'iny noho ny tsy fahafantaran'ny fanabeazan'ny vahoaka hoe ireto ny tanympanjakana ireto ny tany misoratra manokana dia ozy za teo ny teny ihany koa taminareo hoe ny vahoaka madinika rehetrarehetra tompo dia sy afaka mamaritra tany ngeza be ohatra ny ataony mahitahita nefa reo tany reo raha faritiny hafa hoe ny projet cha moa zany dia anao tanàna izy fikambanana izy fa matetika le mahitahita teny eo dia olona sotra anankiray zay manana fahefana amin'izay fahefanana amin'ny trano fanjakana azy dia mangataka tany izy soratany aminazy ireo tany reo anefa sady tsy hovoleny sy ho asiny trano fa dia hoe soratana fotsiny io dia ana io dia rehefa tsy eosolo le olona misoratra aminy dia lovany taranany io ataony famindrana dia anazy ka le vahoaka malagasy zay maro anisa tokoa sahirana amin'le izy ka za moa mameriny any hoe na ny fanjakana ary tsy mahalala ve dia aiza moa ny vahoaka madinika ny ahafantatra ka moa ve tompoko ampahafantarinareo fanjakana daholo ve ny tany zay ireto sy retoreto daholo ny tany fanjakana azo angatahana sy idirany tena marina ny anao misy elanelana be zany le hoe fanjakana sy le tsy tapaky ao anatin'le izy zay ny zava-misy ao anatina le tapahalalana mihitsy fifampitondrany dia tao ao anatin'izay ihany koa za zao raha nytany hoe zay ny fomba fijerinao a inona ary ny andraikitra efa nyraisinao fanontaniana ny anazy satria fanabeazana eto ny olo-pirenena rehetrarehetra dia manana andraikitra ho amin'ny fireneny manana andraikitra ho an'ny vahoakany ianao zany akaiky anay ato zao hoe inona ary ny andraikitra efa nyraisinao fa ianao mametsiny foana dia manontany aho hoe ianao tsy matoko fanjakana ianao ve efa mba mifity raha tsy mifity ianao dia normal tsy matoko fanjakana fa raha mifity ianao dia iny olona fidinao iny anie atokisanao zany nefa ianao tsy matoko fanjakana inona ny andraikitra mba raisinareo ny andraikitra ne tsy atsipirery ho an'ny mpiasam-panjakana na ho an'ny olona ao amin'ny fitondrany ny andraikitra ho an'ny olona rehetrarehetra ary ny andraikitra tsy an'olon-dratsy io olona tsara mandray andraikitra zany rehefa matsiaro olona tsara ianao dia raisy ny andraikitra dia ampianariny mahatonga le tsy fatokisana mantsy na le elanelan'izay rehefa toa lehibe ny sampandrarady dia le fahenoana be loatra ny amin'ny hoe raha misy ny manambola sy ny mahitahita dia mahazo tanympanjakana zay kosa voizina zay fananina ny mivoy an'izay zavatra zay fa rehefa tena miainao amin'ny sampandrarany fanana-tany io ianao dia tsy marina zany zany hoe nareo zany manana ny fitaovana rehetra na manana ny fahafahana rehetra manome fahafapo ny olo-pirenena araka ny lalàna sa tena tsisy lesoka mihitsy ve zany sa hoe ahoana satria le aya zany tsotra le ayany teo hoe za aloha dia samy teny anareo fa nylesoko amin'ny sampandrarahany fanana-tany dia mifahateran'io service io zay ihany ny lesoko ao lesoka voalohany hoe tady boky ny olona rovotra ny boky azadino anefa ny sampandrarahany fanana-tany ka sampandrarahany isan'ny atotra indrindra tamin'ny 1896 ane zany no nitsangany efa 20 taona nefa tsy misy hoe boky misy titre anankiray dia hoe 100 taona dia rovito na ana tsy azo atao zany ary le hoe tany anankiray misy titre anankiroa hoe nisy nanatsara ela be dia misy titre roa ndraiky olona telo zay mahatonga le fitenenana teo hoe ny fahateran'ny fitaovana sy ny anina satria mahatonga zany anie
mialatsiny efa tena teknika be no anazavako an'ilay izy. Ny plan de repérage zay fototra iangana anankiray ahafahana mahafantatra hoe io tany io ve nisy nangataka sa tsy nisy nangataka. Ary zay moa no tena fototra ny lalàna 2008-014 hoe rehefa misy fangatahan'olona voasoratra ao anatin'ilay plan de repérage na ao anatin'ilay plofo dia tsy tokony homena an'ilay olona mangataka vaovao tsony iny raha tsy fantatra hoe inona ny fiafarany fangatahana io na izy mifanaraka amin'ilay olona nanao fangatahana na ry zareo mifampivarotra eny atoerana. Dia ny zavatra anankiray mety possible hoy ao fa indraindray zany tsy possible hoe titre anankiroa fa mety zavatra misy dia zao hoe noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia ny fototry ny olana. Be da be le teknôlôjia izay tafiditra eto Madagasikara vitsy ny mafia an'io dia mandeha an'izay ny fampiasana osoka rehetrarehetrarehetrany. Dia rehefa tonga any amin'ny fitsarana milaza fa manana titre manana ny rehetrarehetra za tsy hanipy hoe anizany andraikitra na anizany andraikitra fa zava-misy fotsiny teneniko zay mahatonga ny fanavaozana amin'izao fotoana zao hoe antitra loatra io service io dia mandeha amin'izay tsika amin'ny fanavaozana rehetrarehetra amin'izao fotoana zao mba ahafahana mahafantatra hoe ahoana inona ny antony dia inona ny fanapahan-kevitra raisina dia raiso kely fotsiny fa naverimberiny mantsy ilay teo fanjakana tsy mahafantatra ny tanina. Tena marina zany. Firy amin'ireo chef district reo moa nareo mera reo na an'ireo mahafantatra hoe aiza misy fokontany na aiza fantany daholo hoe vahoaka ao amin'ireo an'ireo ka maika fa fanjakana fohy be aty ve mifantany taniny fa nisany tsy ananany. Hoe Madagasikara fantany tsara io fa nisany tsy ananany. Raha zavatra zaka Fleuris. Ny nandreka tena marina zavatra lazay lehibe sampanaraha teo ny anisan'ny olana giza amin'ny resaka domaine aty resaka archive antitra loatra io zany indraindray tantema olona mipiasa ao anatiny teraka corruption zavatra hafa fanodikodinana ka eto zay tena mangataka miaraka aminareo hoe atsarao le zavatra satria fananatsika rehetra io hoe tena zay misy tena mangataka manao renforcement aminareo tsy hoe atsarao le izy satria manko io fototra le ady tany satria manko hoe tsy hita boky tany ray exploité le mbadika ry dia aty mody mangataka dia aizany farany ady tany amin'ny tribunal farany manimba zavatra be lehibe mihitsy le zavatra le hoe antitra zany nefa ny atao ahoana kinona moa zany valiny fotsiny ny azo atao amin'ny valiny hoe tao anatin'izay fanavaozana izay nanomboka tamin'ny 2005 dia nisy ireo dingana rehetrarehetra tsy maintsy natao mba ahafahana manao an'izay fanavaozana zao. Zay zany amin'izao fotoana zao ny amin'ny sampandrarahany Fanana-Tany indrindrandrindra izay miaraka miasa amin'ny ministera mpanjakana moa dia efa ao anatiny mamolavolana ilay lalàna fanavaozana n'ilay archive na le momba ny boky rovitra nareo antotan-kevitra rovitra rehetrarehetra hoe ahoana ny fomba merenanandreo amin'loana le reconstitution ny données foncières manquantes moa zany ilazana an'ilay izy ary voalaza ao anatin'ilay acte deux izay napetraka filoham-pirenena moa tamin'ny volana jona 2014 izy iny raha tsy diso hoe acte deux n'ilay fanavaozana Fanana-Tany zany hoe ilay sorodala ny politika ny fanavaozana Fanana-Tany zany ary ao anatiny voasoratra ao zany zavatra rehetrarehetra zany hoe ao anatin'ny fanavaozana ny Fanana-Tany ny fanomezana fitaovana manaraka ny toetrandro ny fanaovana ihany koa fanavaozana n'ireo lalàna rehetrarehetra izay nieritreretina fa efa tsy manaraka ny toetrandro tsony. Ena Andriamatoa Ratsibazafy Jean Maurice. Eny sotranao nanomeny fitenenana tena olana goavana eto amintsika tokoa mantsy ty resaka tany ity satria asika sy hipetraka any amin'ny volana sy hipetraka any amin'ny planeta sy maintsy eto amin'ity tany ity ihany mipetraka eto nefa dia mahita fa betsaka ihany zany ny olombisy manambe fa nefa ny amarozan'ny mponina zany misimisy ny tena sy mba manana na dia rain'izay akory aza io vazaha zay atao hoe teratany any velany any io aza manana be dia be noho ny gasy misy eto raha atao ny fomba fijery sy miangatra ny eto nefa na ny rain'izay aza misy ny malagasy sy manana misy amin'ilay izy nefa raha mba misy azy zany zavatra mba ataony eo dia indraindray dia misy ny olana. Tiako resahana koa momba nyty resaka terrain ruraux any ambanivohitra ty moa zany hatramin'ny ela sy nisy zany fangatahana permis de construire zany any ambanivohitra any ny olona rehetra nanao trano any ambanivohitra any zany tsy nisy nanana permis de construire amin'izao fotoana zao dia voizina indray zao io resaka io hoe aiza moa ny permis namboanao nefa ny n'olo hafa hitanao mariny eo aza tsy misy an'izany akory nefa nipetrahany ela be teo
misy ary tsy misy titre-k'olo le an'le olo de eo ihany le olona de io zany mba tianay mba ampitaina any aminao andrimatoa lehibe ny sampandraraha eto hoe tena olana be ty resaka tany ty indrindrandrindra fa hoe ny fananana indrindra moa fa any amin'ny fatriny ambanivohitra indrindrandrindra zay tena hoe tany lavitra andrina de manjaka ny tokamaso au pays des aveugles le borgne roi de sy tiaka atao zany de atao ao nefa le olona nefa zany dia ohatrany hoe mampalahelo mampalahelo satria izay mba tany kely veloman'igny indray zany ny hitany mahitahita de alainy agny de rehefa sy titre aminazy de miala eo izy very andriamato tata Jean Prosper eny tompoko misy fanontaniany misy chef de service moa teo hoe inona ho izy ny andraikitsao teo am'le vahoaka ny andraikitra efa niraisinao ny andraikitra efa niraisinao teo am'ireo vahoaka misy maolo-pirenena maolo-pirenena sotrana moa zany ngamba hitasika reny vahoaka mikikika reny sy taoko nafenina misy na ny fanadidina teo ngamba de nasikalytsika vao hoe ohatrany le vazaha ny voatenin'ny sasany teo hoe vazaha sy ny karana ny manana tany be dehibe teto de ny zavatra andraikitra ny hitako taminatiny vahoaka de le vahoaka zany zao vao mikikika fanontanianao vary hoe enao ve mba nifidy tena nifidy tokoa atoko matoko fanjakana ianao zany ka eo indrindra ny olany satria ireo fanjakana ny fandimby teo de nofidina daholo kanefa rehefa tokoa ny tokoa de ireo olo reo ihany nefa rampitamatamatsy reo leo ka zay zany miangavanareo mifanjakana hoe bazereo ihany olo-pirenena malagasy mikasika an'ity tany ty fa aza de omena sehatra loatra ireo olona zay hoe ataosika vahiny moa filazasika azy eto Madagasikara satria sy teto ny razambeny fa mitady ravinahitra izy eto zany akory tsy midika hoe sy ty vahiny malagasy fa bazereo ihany koa araky ny tenin'ny zokolao amin'ny famelona fanavaozany teo hoe naharain'izay ary sananany malagasy de lasa makany roana ny toerana seritreretina any eto zao de fa misy famindrana olona zao eto hoe alefa miala eto Antananarivo fa alefa lavidavitra any olo de sy fantatry hoe anazy hoe le tany ovoleny any zao na aiza de aiza ho aiza reo olo reo zany zao fa raha ny fifidiany de nifidy tokoa tena mariny zany fanjakana ianao zany zay ihany tena hoe le fanjakana ny fidiny no mamoehitra zay zany indray andraikitra ny satria diso safidy izy ohatra manao course soavaly ihany io ianao no safidy numéro atao fa tsy kali soavaly tsy fantatra hoe anondrana sa tsiko miverina kely am'le resaka teo hoe misy famindrana olona andraikitra ny fanjakana ary fanajana an'le sofotra le famindrana olona atao mazava tsara fa le olona nafindrareo de nomena tany izy satria olona mipetraka teny amin'ny toerana tsy azo anorenana eny amin'ny fefilo eny amin'ny sisin'ny arabe rezery fa ny arabe de rehefa tonga le tondradrano teo de nandray fanapaha-kevitra ny fanjakana hoe alao zareo tadiavana tany de omena azy de afindrany le olona fa tsy sanatria akory hoe tany miteriny no alana teo izy de nafindra diso zay hevitra zay efa ny zava-misy de zay olona mipetraka teny amin'ny toerana tsy azo anorenana sy onenana de ravatrano de reny no tadiavana toerana misy apahany zao afindreny Ambohidratrimo zay zany ny zava-misy iverina kely hoe efa kaikany matso fotoana de ty iverina kely hoe inona ny tena politika ny fanjakana am'izao amin'ny Fanana-Tany io nisy fanontaniana ihany tato afatra nampitainy zany hoe ka hoany mihitsy mahatonga miditra anatin'le politika hoe samy manana andraikiny reo tompona andraiky mpanjakana rehetrarehetra reo eo amin'ny resaka fanajariana ny tany dia ny permis de construire aloha vao resaka ao fa andraikitra zareo sy ny commune tsy salovana ny andraikitry ny hafa fa anjarako fotsiny no milaza hoe ny code de l'urbanisme de milaza fa naiza anao manorina manao fanorenana eto amin'ny tanin'ny République Madagasikara de tokony mahazo alalana mba ahafahana mamelona ny commune amin'ny alalan'ireny etra ifotony na le ataontsika hoe fiscalité locale reny zava-misy mantsy zao nambarany teo andriamatoto lehibe ny Sampandraraha de hoe efa mipetraka teo le olona 10 taona sy ny sisa tsisy nanelingilina de nanao trano izy fa tsy manana ka zay any andraikitry ny commune zany fa raha ohatra ny eto Antananarivo zao ohatra de hoe ny eto Antananarivo manokana fotoana izy hoe ray volana ikarakarana ny permis de construire reny miheny fotoana le olona ikarakara le izy de amorainy le izy de andraikitry ny commune sy ny tompona andraiky mpahefana zany mba manao an'izany satria azadiny fa anisany mampidibola ho an'ny commune ne zany IFT sy IFPB la ietra alohan'ny toerany ny commune matonga tsy pozipozy de ny mera mihitsy tsy manatanteraka n'le politika mpampandrosoana
Anisan'ny mandrafitra ny teti-bolan'ny commune anie reny etra eny fotony reny. Ny etra eny fotony nefa alaina avy amin'ny tany sy ny trano miorina akoatran'ny ristorina zany. Ary reny efa fantatra foana rehefa hanao budget ny commune dia fantatra foana hoe firy ny trano mitsanganao dia tokony ho fantatra mialohany hoe zany hoe anina zany. Ary ny aza adino fa administrer c'est prévoir. Rehefa mitatana ianao dia mila mahafantatra mialoha. Hoe zao ny zavatra. Dia anjarantsika no miteny andreo mera sy lehibe any andreo zany hoe rehefa hiditra ao amin'io dia mazakalo mananana zay zavatra zay dia ny faharoa ny olo-pirenena mihitsy ny teneniko hoe rehefa miery hitondra olana eo amin'ilay tanàna dia aza mifidy manana zo ianao. Zay tena tianao tenenina ao anatin'ilay izy. Zay tena marina ka. Eny ary efa tapitra ny fandaharantsika na izany zany omeko fitenenana tsirairay angamby anareo amarana azy atao hoe manoloana amin'ny tompon'andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena sika manoloana ny vahoaka malagasy ihany koa dia fitiantsika ilay izy atomboka aty amin'Andriamatoa Razavindrazaka Fleuris dia misesy ohatro angamba dia mamarana azy ianao Andriamatoa Ramanantsoa Andriamarofaly Rado teny farany avy amintsika rehetra resaka fanana-tany moa fahazahoan'olom-pirenena tsotra tany dia mampitahafatra zany tsika izao mamarina fandarana anao ny sotra namana enikajy ny teny farany angamba dia hoe raha ohatra ka somary nanatona atsika any antoerana ny teny lazaina teo dia ataonay somary hoe droit de réponse ty satria tamin'ny place info tatotato tany amin'ny antsiranana dia attaqué mihitsy projet say ka eto zay mitondra fanazavana satria fitaizana zavatra rehetra ary mangataka fotoam-panjakana mba ho lasa projet pilote ny projet say satria mba tsy ny dégo 2 antana mitarina ka hatrany Andriamanitra no azo tombotsoa fa ny malagasy rehetra izay mizaka sobi-pirenena malagasy satria zofotra le izy dia mangataka zay mba ho lasa projet pilote izy mba hitsinjovana ny fiainana malagasy iova anara-penitra azara-tatra sy mba anana fiainana milamina. Andriamatoa Ratsimazafy Jean Maurice mamarana azy ianao. Misaotra indrindra tompoko nanome fitenenana ho anay ao amin'ny famelona fanavaozany moa tompoko dia ny zavatra tena mba irenay mafy zany dia ny mba hisoroatany io tany io amin'ny association zay efa mba nivelomana ary dia sy afenina moa zany fa dia fambolena ny inganao satria dia aleo aza mba maty raha piso toy maty androany koa izahay zany dia maniry koa raha maniry fa ho avy any amin'ny sampandra raha tandrify an'izay ny fangatanay atoato dia mba maniry zay mba soatosom-potanana tompoko satria dia vahoaka marobe tokoa zay tena sy nanan-kelo fa nary sy mananao raisina no anisan'ny ao anatin'ny fikambananay ao amanjatony maro ka nohony sy fahafantaranay ny lalana tokony alea sy ny fikatonany le fangatahana teo zany no mbola nanahiranay fa kehitriny moa zany fa voalaza fa misokatra le izy dia mino somatoko zahay fa dia ho anisan'izay tsy ho voatosom-potanana amin'izay zavatra zay koa dia mangataka amin'ny fanjakana fohy be misy zany zahay eto sy ho anay fikambana mifamelona fanavaozany reo fa ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo zay tsy manan-kelofana tokoa mba zay ny fanjakana akaiky ny momba azy satria manana zofototra tokoa zany ny olona araka izany fanabeazana hoentinareo eto aminay amizay makasitraka makatelo. Andriamatoa tata Jean Prosper. Ny tompoko famaranana anazy moa zany dia sotra ihany hoe miala siny fa sy hoe sy mahatoky fanjakana ny olo-pirenena sotra fa milaza ny zava-misy izay ianany vahoaka rahantsika mahita amin'izao fotoana izao na eto Antananarivo na any amin'ny faritany amin'le resaka tany ka famaranana azy zany dia miangavy ihany koa amin'ny maha olo-pirenena sotra mba ho jeren'ny fanjakana akaiky indrindra reny famaritana tany izay tany sy ho atao sinisinina reny fa dia faritina fotsiny dia zato taona dia apetraka eo mba ho jeren'ny fanjakana akaiky ny vahoaka madinika mahakasika anazy reny. Saotra tompoko. Mamarana azy Andriamatoa Ramanantsoa Andriamarofaly. Ya misaotra anao namean'ny fitenenana famaranana. Ny zavatra tiako hiviana fotsiny angamba dia tokony ho fantatra ihany hoe inona moa ny antony napetona n'ilay fangatahana tany-panjakana. Ny tany dia fototry ny fampandrosoana levé de développement zany ny foncier. Ny fanjakana amin'izao dia mametraka n'ilay antotanisa sy antotam-panisana zany ny tany mba ahafahany tena ny tsinjarana io araka ny tokony izay zany le hoe rationalisena ny juge teo an'ilay domaine privé de l'État satria ny azo adiny fa capital ngezabe ho an'ny fanjakana ny tany
Ary capital zany maha-capital anazy dia misy akony any amin'ny sosialy sy ny fampandrosoana. Ny fitondram-panjakana amin'izao no nanao an'izay hoe natao ny inventaire rehetrarehetra mba hahafahan'ny fanjakana mijery sahady dia amin'izao hoe ahoana ny politika fampandrosoana amin'ny resaka ny fonenana, ahoana ny politika fampandrosoana amin'ny resaka ny fampitaovana. Satria taloha ny fanjakana rehefa ametraka an'ireny infrastructure, mialatsiny amin'ilay teny-baiko, dia mandeha any amin'ny expropriation foana. Dia mivarotra mora ny fanjakana dia nefa mividy lafo rehefa avy eo. Dia izay zany dia vafaty antoka ho an'ny fanjakana rehefa avy eo. Rehefa ametraka an'ireny fotodrafitrasa ireny izy ohatra hoe lalana, mandeha amin'ny expropriation ireny nefa ireny tany-panjakana taloha dia namidy mora, dia avy eo ny fanjakana lasa mividy lafo. Dia izay anisan'ny anankiray mba hahafahana mirationaliser an'ireny. Faharoa ihany koa mba hametrahana an'ilay réserve foncière zany. Io réserve foncière io dia mbola miverina ihany ilay hoe mba hahafahana tena miaro an'ilay capital amin'ny fanjakana, mba ho antoka izany hoe tena ho avin'ity firenena ty. Za tsy hiresaka n'izany hoe arenan-kibon'ny tany fa ny resaka fanana-tany moa ny anarana, dia io fantatra io fa tena antoka ny fampandrosoana raha tena voazere rationaliser dia voafehy araka ny tokony ho izy. Ankoatra ny farany sambatra rahan'ny fanana-tany tsy mialon-jafy. Tsisy an'izany hoe sambatra rahan'ny fanana-tany zany ka tonga tao ianao dia tsisy nandray. Fa raha ohatra ny misy anay zao ohatra hoe ny ao amin'ny direction générale dia mandray olona foana zahay amin'ny fotoana tokony handraisana olona, ary izay tonga eo na amin'ny valo alina raha dia voaray foana. Fa kosa ny any amin'ireny circonscription sy ny an'ireny moa zany fandaminana, mpiasa moa raha malala fa tsy ampy ny fitaovana antitra dia ny maraina ny fandraisan'olona, ny hariva kosa mba hahafahana mitraité an'ireny dossier rehetrarehetra ireny dia mba hahafahana midélivrer anazy anatin'ny fotoana mampety azy. Eny azy amin'nysotrantsika rehetra Andriamatora Manatsoa, Andriamafaly Rado, chef de service études et révision des textes fonciers, Andriamatora Tata Jean Prosper, olo-pirenena tsotra mpanaraka ny fandarina Ratsimbazafa Jean Maurice, filoharefitry ny fikambanana mifamelona fanavaozana, Razafandrazaka Fleuris, coordonnateur général, mitetika asasay makasitraka anareo efatra rahalahy nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarina tamin'ity anio ity. Dia misaotratsika olo-pirenena rehetra ihany koa niaraka taminay tato anatin'ny fandarina Mi-Kolo Hevitra. Ny fanana-tany mbola lava dia lava no azo iresana everina fa mbola isy ny sehatra hafa, fotoana hafa anasana ny vahiny na ny vahiny efa teto na ny vahiny hafa ihany koa ahafahana mifanabe ao anatin'izany. Everina kosa fa nahafahantsika nanovo fahalalana, nananto fahalalana mahakasika ny tokony ho atao amin'ny fahazahoana tany amin'ny maha olo-pirenena malagasy ny tsirairay. Izay fandarina nandritra ny ora iray sy 20 minitra mahery izay mametraka veloma mandrapitafa ho amin'ny heriny indray. Tompoko lasy, tompoko vavy, veloma tompoko.